Miarahaba anao tonga soa manaraka an'izao fizarana izay atao mampahery mizara izao indray. Androany dia hiavaka kely ity fizarana izay ataoko ity satria hiverina hiresaka mikasika an'ilay zanako vavy mena tonga ao Israely. Ny tena marina dia hitondra fanazavana sy fanamariana ary fanitsiana kely aho. Ny antony dia miteraka resabe izy io eny amin'ny tambanjotra sosialy eny ankehitriny, na eo amin'ny zareo samy jiosy na eo amin'ireo firenena fahavalon'ny jiosy manodidina azy izany. Izaho manokana dia somary taitra nahita olona anankiray jiosy izay mino an'i Jesosy Kristy nitondro ny filazantsara, dia izy dia anisan'ireo milaza fa tsy misy an'izany zanak'omby vavy mena tonga ao Israely izany. Fanamariana voaloha tokoa entina azy ary dia mikasika an'ireo loharanom-baovao izay nazahoanay an'izany vaovao mikasika ny zanak'omby vavy mena tonga ao Israely izany dia loharanom-baovao tsy anankiray fa loharanom-baovao vitsivitsy, ary loharanom-baovao azo antoka, tena azonay antoka satria loharanom-baovao efa fanarakay, mpamoaka vaovao efa fanarakay nandritra ny taona maro izy ireo ary hatreto dia tsy mbola nisy vaovao diso navoakan'izy ireo fa vaovao azo antoka foana no mivoaka ao amin'ireo loharanom-baovao izay nazahoanay azy ireo. Apetrako eto amin'ny description ity video ity ny lien anankiroa amin'ireo loharanom-baovao vitsivitsy ireo, ny anankiray amin'ny fiteny anglisy dia ny anankiray amin'ny fiteny frantsay. Ilay lien amin'ny fiteny anglisy manazava bebe kokoa izy mikasika an'ireto zanak'omby vavy mena tonga ao Israely reto no sady tambanjotra na hainao manjery angamba ny azo ilazana azy, milaza ny vaovao manodidina ny tontolo kristianina. Izy io izany hoe kristianina izany, izy atao hoe kristianina. Ny anankiray amin'ny fiteny frantsay dia izaho manokana mihevitra hoe tsy kristianina izy ireo fa mahajiosy azy ireo no iresahany an'ity resaka zanak'omby vavy mena tonga ao Israely ity. Inona moa ity zanak'omby vavy mena tonga ao Israely izay resahana be ity? Efa nazavaiko tamin'ilay vaovao teo fizarana teo aloha fa ho atao sorina izy ireo raha hita fa tsisy kilema ka afaka atao sorina alohan'ny hananganana ny tempoly. Dia izay ny zavatra ilaina azy ireo. Ireo zanak'omby vavy mena ireo dia tsy zava-baovao akory fa efa nisy voalaza atao anatin'ny baiboly ao amin'ny Nomery, boky Nomery 7:12, Mosesy no nanao fanatitra ny zanak'omby vavy mena voalohany indrindra. Dia voalaza fa hatramin'ny Mosesy ka hatramin'izao andro misy antsika izao dia 7 monja ny zanak'omby vavy mena natao sorina, dia ho 10 ny zanak'omby vavy mena ho atao sorina izany ity alohan'ny hananganana ny tempoly fahatelo ity, satria rehefa hanangana ny tempoly fahatelo ny jiosy dia tsy maintsy hanao an'io sorina zanak'omby vavy mena io. Nolazaiko tamin'ny fizarana teo aloha fa anisan'ny antony nampahatonga ny reto fahavalo Israely hanafika ny Israely ny fananganana ny tempoly. Dia izay vaovao izay araka ny lazaiko teo aloha izay tena averiko tsindriana foana hoe loharanom-baovao marina nazahoanay ny vaovao, dia izay tokoa ny zava-misy amin'ny tontolon'ireo fahavalon'ny Israely ireo. Mandefa resaka izy ireo amin'ny hainao manjery, amin'ny tambanjotra sosialy, miresaka be momba n'ity resaka zanak'omby vavy mena ity izy ireo. Dia ity zanak'omby vavy mena ity ihany koa misy kritera maromaro ilaina, tsy maintsy jerena amin'ilay hoe tsy misy kilema izy ireo mba ahafahaka atao sorina. Dia ao anatin'izany ny taonan'izy ireo, izany hoe 2 taona sy 2 andro ka hatramin'ny 3 taona ihany ny taona izy ireo izay vao afaka atao sorina izy ireo. Dia ankoatran'ny fijerena hoe tena mena ranoray ve tsisy maningana na dia singam-bolo iray aza sy ny sisa maro be ny kritera izay jerevana izany, fa araka ny fandinihana izay natao tamin'ireto zanak'omby vavy 5 tonga tao Jerosalema reto dia ny anankitelo amin'ireo izany tena vao marina fa hoe tsisy kilema, azo atao sorina izany. Ny fitsanganana ny tempoly fahatelo izany dia hialohavan'ity sorina ny zanak'omby vavy mena ity. Izaho manokana dia tena mpanaraka ny vaovao mitranga ao Israely na ny amin'ny resaka fivavahana na ny amin'ny resaka zavatra izay mitranga ankehitriny ao
ny amin'ny resaka politika tsy dia manaranaraka ihany fa tsy tena manaraka be, fa kosa tena mahita hoe misy idiran'ny resaka politika koa ty resaka zanak'omby vavymena ty. Izay no mahatonga an'ilay resabe hoe fake news, real news mba hahatonga ny olona tsy havorivoro ny sain'ny olona, tsy fantatry ny olona intsony izay marina. Dia rehefa aorianan'ity fanazavana izay entiko eto anatin'ity vidéo ity dia tsy hiresaka ny momba ny intsony tsika fa dia hiandry ny toy ny tantara, satria ny toy ny tantara no hanome antsika sy hanamarina amintsika ny zava-misy tena marina. Fa ny zavatra tena azo antoka kosa nefa dia ny fitsanganan'ny Tempolo fahatelo dia anisan'ny faminaniana goavana ho an'ny andro farany, ary araka ny fizarana izay nataoko teo aloha dia efa miomana tanteraka amin'izany ny jiosy, milaza izy ireo fa efa vonona daholo ny fanaka rehetra ilaina amin'izany fitsanganan'ny Tempolo fahatelo izany, eny hatramin'ny mpisorona aza efa vonona. Misy ny atao hoe Institut du Temple ao Jerosalema, ho an'izay efa nahita an'izany, dia ampirantiana ireo fanaka ireo ary mitondra fanazavana momba an'ireo fanaka ireo zareo rehefa mijery eo izany ianao. Dia ny zavatra anankiray tsy ampy sisa amin'ny fanaka rehetra izay ilaina ao anatin'izany Tempolo fahatelo izany dia ny fiaran'ny fanekena. Nefa na io koa aza dia efa nisy ireo rabbin izay nilaza, mpitondra fivavahana jiosy izany, raha izay ny azo andikana azy amin'ny fiteny malagasy, nilaza fa efa hitan'izy ireo ny toerana misy an'ity fiaran'ny fanekena ity, satria rehefa nidorana ny Tempolo faharoa dia nanjavona ity fiaran'ny fanekena ity, tsy hita hoe lasa aiza. Izay moa izany ny filazan'ny zareo azy hoe nanjavona ilay izy, tsy hita hoe lasa aiza, fa tsy voalaza hoe may ilay izy. Dia ry zareo milaza fa efa hitan'ny zareo ny toerana misy azy, fa kosa tsy noetsehan'ny zareo amin'ilay toerana nahitany azy ity fiaran'ny fanekena ity mba ho fiarovana an'izany, satria mampiteraka savorivoro amin'ireto fahavalon'ny Israely, satria nisy fotoana ary fiaran'ny fanekena io efa nalain'ireto fahavalon'ny Israely reto, tantara ao anatin'ny baiboly izany. Izay ilay mahatonga amin'ny teny teo aloha hoe misy idiran'ny resaka politika ilay resaka zanak'omby vavymena. Dia afeniny zareo izany, araka ny filazan'ireto rabbin reto, afeniny zareo ity fiaran'ny fanekena ity, fa rehefa mitsangana ny Tempolo fahatelo izay vao afindran'ny zareo ao amin'ny Tempolo fahatelo ity fiaran'ny fanekena izay lazain'ny zareo efa hitany ity. Izany rehetrarehetra izany dia tena milaza amintsika hoe tsy ho ela intsony izany fitsanganan'ny Tempoly fahatelo izany, ary ny fitsanganan'ny Tempolo fahatelo tsy vaovao tsara ho antsika, na ho an'ny Israely, na ho antsika kristiana, na ho an'izao tontolo izao, fa fanambarana zava-doza izay hitranga, satria araka ny lazaiko tamin'ny fizarana izay nataoko teo aloha dia tena hisy ifandraisany amin'ny fisehoan'ny antikristy ity fitsanganan'ny Tempolo fahatelo ity. Ny fanitsiana tiako entina ary dia teo amin'ny fizarana nataoko teo aloha dia ny teny fa tamin'ny septambra 2024 nahatongavan'ireto zanak'omby vavymena reto tao Israely, fa ny tena marina dia tamin'ny septambra 2024 nahatongavan'izy ireo tao Israely. Ny lien amin'ny teny anglisy izay omeko ao anatin'ny description dia ahitanao an'izany sy manamafy an'izany teniko izany. Dia ny antsika izany, araka ny nambarako teo misy resaka idiran'ny politika ny fahitako azy manokana, ny fanafenandry zareo ny tena marina ao amin'ity resaka zanak'omby vavymena tonga ao Israely ity, dia tsy idirantsika satria tsika sady tsy jiosy ny tsy mpanao politika, dia ho akatontsika amin'ity vidéo ity resaka zanak'omby vavymena ity, fa dia miandry sika ny toy ny tantara, fa ny tenin'Andriamanitra, ny faminaniana nomen'Andriamanitra ny amin'ny fananganana ny Tempolo fahatelo dia tsy maintsy tanteraka tahaka ny fahatanteran'ireo faminaniana rehetra efa tanteraka hatramin'izao ora itenenantsika izao. Izay ngamba no fanamariana sy fanitsiana ary fanazavana tiako nentina mikasika ny resaka omby vavymena tonga ao Israely iny, fa dia manasa anao hijery ny lien izay zaraiko aminao ato anatin'ny description an'ity vidéo ity. Fa tamin'ny fizarana izay nataoko teo aloha rehetra dia miteny foana hoe mikasa hiarahana-dinika ny bokin'ny apokalipsy isika raha sitrapon'Andriamanitra, dia hiditra amin'izany tsika amin'ny fizarana izay atao manaraka eo, satria za manokana dia tena mahatsapa hoe ilaina
ilaitsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao mahalala izay tena ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehetra. Za dia mampirisika hoe mahazo toa mamaky baiboly, tena manana etaeta hihinana ny tenin'Andriamanitra, angatao ny fanahy masina. Jesosy Kristy efa niteny hoe ny fanahy masina no mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Tena angatao ny fanahy masina, ny fanazavana ny teny izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra, izay ampianarin'ny mpampianatra ny tenin'Andriamanitra, mety hisy diso, fa rehefa ny fanahy masina no mampiseho antsika sy mampianatra antsika ny zavatra rehetra, dia hoy Jesosy Kristy hoe ny fanahy masina no mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Tena mila manana etaeta anjakan'ny fanahy masin'Andriamanitra isika, ho feno fanahy masin'Andriamanitra isika noho izany. Dia tena mampirisika hoe aza matahotra mamaky ny boky ny Apokalipsy. Matoa napetrak'Andriamanitra ao anaty baiboly io boky ny Apokalipsy io, matoa nomen'Andriamanitra ny Jaona apôstôly ireo fahitany ireo, dia tian'Andriamanitra ho fantatsika izay miaina aty amin'ny andro farany ny zavatra hiseho aty amin'ny andro farany. Tsy tian'Andriamanitra isika hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny soratra masina manambara mazava fa mandringana antsika ny tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy fahalalantsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Noho izany indrindra no mahatonga anerin'ny foko izara ny amin'ny boky ny Apokalipsy sady hampirisika anao tsy atahotra mamaky an'izany boky izany. Izao tontolo izao mantsy dia lasa mivadika mihitsy ny fanjikanan'ny teny hoe apokalipsy izany, satria raha va miteny hoe apokalipsy izany, apokaliptika dia zava-doza be izay ny lasa hevitra ilay izy raha eto amin'izao tontolo izao izany. Fa io teny io dia teny grika mazava ho azy, apokalypsis amin'ny teny grika ny apokalipsy, dia ny dikany dia révélation, apparaître, manifestation, éclairer. Rehefa mijery an'io ao amin'ny strong grec izany tsika, dia ho an'izay mpandinika baiboly mahalala an'izay zavatra teneniko izany, dia izay ny dikany. Izany hoe fanambarana hoy ny fiteny malagasy, izay ny andikan'ny fiteny malagasy anazy, fanambarana. Ary izay mihitsy rehefa mamaky an'io tsika dia hoe fanambarany Jesosy Kristy. Zavatra tsy mampatahotra izany. Raha tena ao amin'ny Jesosy Kristy marina ianao, fomba fiteniko ity hoe raha tena ao amin'ny Jesosy Kristy tsika dia tsy tokony hampatahotra antsika mihitsy ny hamaky ny boky ny Apokalipsy. Vao maika aza hitondra fanantenana ho antsika izany, hitondra fanazavana ny fanahintsika izany. Misy teny maromaro ato amin'ny boky ny Apokalipsy dia tena mampirisika antsika hamaky an'izany boky izany. Dia hovakiko tsirairay aminao reto teny reto. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1, atomboko atỳ amin'ny voalohany mihitsy, vao manomboka ny boky ny Apokalipsy dia efa miteny izy eo amin'ny andininy 9 hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Sambatra hozy izy. Dia eo amin'ny Apokalipsy toko kely fa mijery tsika, toko 7 dia ny andininy 7 dia izao indray ny voasoratra hoe: ary hoy koa izy tamiko, soraty, sambatra izay nantsona ho amin'ny fanasana ny fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Eo amin'ny Apokalipsy toko 4, andininy 7. Ary nareo feo avy any an-danitra nanao hoe: soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao, eny hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Ny Apokalipsy toko 20. Ny Apokalipsy toko 20 dia ny andininy 9. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voaloha, amin'ny fitsanganana maty izany io, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy 1000 taona.
Ny Apokalipsy toko 12:20-17 ary indro afaingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminanian'ity boky ity. Ary farany amaranako azy ny Apokalipsy toko 12:20 ihany fa ery amin'ny andininy 4:20 sambatra izay manana ny akanjony manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny azony aina sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Izany rehetrarehetra izany dia tena manome toky antsika fa tsy zavatra mahatahotra akory fa fitahiana lehibe ho antsika aza mamaky ny bokin'ny Apokalipsy, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra, dia hanasako anao manomboka amin'ny fizarana izay ho atao aorianan'ity video ity dia hiaraka handinika ny bokin'ny Apokalipsy isika. Tsy ho dinihantsika tena hoe antsipiriany be akory fa kosa tsika hiezaka hiresaka izay zavatra tokony fantaritsika ao anatin'izany. Raha sitrapon'Andriamanitra izany dia manome fotoananao amin'ny video manaraka hiaraka hanomboka handinika ny Apokalipsy isika, bokin'ny Apokalipsy. Ary tena mamporisika anao hoe mazotoa dia izao dia efa mamaky mba azahoanao izay zavatra resahana, mamaky baiboly mihitsy. Averiko izay famporisihana izay fa tena ilaintsika ny famakiana ny baiboly fa mandringana antsika ny tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia mirary soa manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra.